Faly mirabantsika rehetra. Tsy mandry moa ny saiko fa te hizara zavatra aminao zany androany. Na dia tsy fanao koa izao. Be dia be ny zavatra famoafao amin'izao fotoana izao dia indraindray variantsika dia tsy hitantsika izay tena zava-dehibe tena tokony hifantohantsika. Raha manontany ianao izao zaho hoe inona tena zavatra sarobidy indrindra aminao? Mety betsaka ny amaly hoe ny harenako, ny fahasalamako, ny zanako, tsy ratsy izany akory. Fa Jesosy te hampatsiahy antsika androany. Zavatra ety an-tany dia ninonninona dia mety ho potika daholo, mety ho lo daholo na ao anaty iray minitra ary mety afaka simba daholo ny zavatra rehetrarehetra. Na antsika olombelona ary 70 na 80 taona eo, ohatran'ny entontsika. Mandalo iray segondra dia tsy verina intsony raha eo anatrehan'ny mandrakizay. Ny hafatra izany androany dia hoe aza variana fa ny zavatra tena lehibe dia ny mandrakizay. Eritrereto ho mandrakizay. Izany hoe na ianao mankany amin'ny lanitra mandrakizay, na ianao verany amin'ny afo be mandrakizay. Mihitsy izao fa tsy safidy ianao hoe ho any amin'ny elo izany. Andriamanitra koa tia anao ary tsy tia ny ho very ianao. Fa izy rery manafahefana amin'izao tontolo izao izy rery mahalala izay iseho rapitso izy mahalala hoe inona no omeny anao rapitso, inona no asoriny aminao rapitso. Fa hoy ny Baiboly hoe ao amin'ny Luka 4:7-8 hoe any amin'izay misy harenareo dia any koa fonareo. Aza mankafy ny zavatra ety amin'ny tany, tsy hoe ratsy akory izany. Aza mametraka amin'ny fonao eto amin'ity tany ity. Ho anao tanora, inona ny tena andanianao fotoananao? Sa ve efa leo ianao maheno hafatra ohatr'izany? Tadidio fa sao sanatria ho very amin'ny afo be mandrakizay ianao fa ty antoko izany. Rehefa nalala ny famonjena nefa very. Aoka izay fa ho tany. Ry havana ry namako, asain'i Jesosy mizara aminao izany androany hoe aza variana. Tsy za akory ny hoe tonga lafatra na hoe miendrika be, fa samy mbola ety an-dalantsika samy miezaka, fa asain'i Jesosy mizara androany. Mety efa te hiova ianao fa tsy vitan'ny herin-tsaina fotsiny izany. Efa niainako izany taloha. Voafatotra dia ny saiko fotsiny mieritreritra hiova amin'izay fa tsy vitako tamin'ny eritreritro rery. Fa nangataka ny fanan'Andriamanitra fa tena izy manoro lalana. Manome conscience anao izy hoe ty zavatra ty tsy mety ataonao ty. Hatramin'izao dia mbola manoro anao izy ty zavatra ty tsy tokony ataonao. Tari-dalana izy hoe ty manome voninahitra an'Andriamanitra. Aza variana intsony amin'izao fotoana izao. Efa maro famantarana hoe farandro izao. Za koa mpanota taloha fa misaotra amin'i Jesosy fa nifonjeny nafahany tamin'ny otako asa hoe taizany nisy ara tsy nifonjeny Jesosy. Tsara Jesosy. Tena tsara izy. Mety miteny ianao hoe efa mpivavaka, efa mamaky Baiboly foana, fa manaitra anao Andriamanitra androany hoe dinio ny tenanao. Tsy tia ny ho variana ianao. Tian'Andriamanitra ianao ary izy ny tena tokony ho tadiavinao mafy amin'izao fotoana izao. Tokony handohalika ianao enkohaka hitady an'Andriamanitra amin'izao andro izao. Ny tena tokony ataonao antsoa Andriamanitra izao. Miaino anao izy, mbola tsy tara izao, manetreteny, manantona anazy, sao dia sanatria adinina amiko ny fanahinao. Izay fa mirary soa anao za, mba tsy hisy ho variana intsony ary mba tsy hisy virana amin'ny afo be ny antsika. Amen.